salama daholo eo andondray raha ho fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto tao Tsimbazaza nivoaka ny trano fivoriana ireo deputé mpanositra Ramatoa Lalatindrakotondrazafy nilaza fa ara-dalàna ny fanolorana PGE satria efa tamin'ny janoary no tapaka naivra olodinina indray tokony hiala na gasy na vazaha rehefa tsy mahavita azy hoy izy resaka irsa indray tsy miakatra 500 zany eo amin'ny fanamboaran-dalana namboarina ny lalana RNT 12A izay mampitohy ny Vangaindrano sy ny Fort Dauphin ka ireo ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sesy tomatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avitrany tonga de vavany ndao ary fantatra tamin'ity herinandro ity fa nisy ny fivoriana tsy ara-potoana izay nataon'ireo sombam-bahoaka rehetra niarahana tamin'ireo ratsamandraika rehetra ao anatin'ny gouvernemanta moa izany fivoriana tsy ara-potoana izany izay nitanterahana tao amin'ny lapan'ny assemblée tao Tsimbazaza tao nandritra izay fivoriana izay dia mazava ho azy fa nisy ny firehana sy ny fanehoan-kevitra tsy mitovy amin'ny antoko mpanositra sy ny ireo amin'ny fitondrana ka izay nahatonga an'ireo deputé rehetra tamin'ny antoko mpanositra nivoaka ny hevitrano nanomboka tamin'ny andron'ny zoma 9 aogositra ny fivoriana tsy ara-potoana tao Tsimbazaza tao nivoaka ny hevitrano ny fivoriana ny mpanositra rehetra rehefa hanomboka ny fampafantarana ny politika ankapobeny fanjakana ny premier ministre na ny PGE tsy manara-dalàna ny fanolorana PGE raha tsy mbola voatendry ny ministra ka antony izao fanapahan-kevitra izao hoy ireo deputé tokony aoriany fananganana ny gouvernemanta no hanolorana azy io hoy ireo deputé izay mpanositra raha nandray ny fitenenana nanazava ny pitsopitsony mahakasika an'izay fivoahan'izy ireo trano izay itsankilan'izay anefa dia nanazava ny avy ao amin'ny mpomba ny fitondrana izay mijoro ankehitriny Ramatoa Lalatindrakotondrazafy nilaza izy fa ara-dalàna ny fanoloran'ny programme de mise en œuvre de la PGE satria fitohizany teo aloha fa tsy vaovao naneho ny heviny mikasika ny ady hevitra eo amin'ny maha ara-dalàna na tsia ny fanolorana PGE izay nataon'ny premier ministre tamin'ity herinandro ity ny Lalatindrakotondrazafy izay filohany antoko Freedom marina ary tena tsy azo lavina ho izy fa tsy maintsy vakina miaraka amin'ny andininy 17 sy 15 andalana voalohany sy faharoa ary ny andininy 19 ao amin'ny lalam-panorenana ny andininy 19 izay milaza fa ny filohan'ny republika no manapaka ny PGE ao amin'ny filan-kevitry ny ministra ary ny premier ministre kosa no manapaka ny tetiandro fanatanterahana ny PMO ao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta efa tamin'ny volana janoary ny PGE no voafaritra ary voatafapetraka ny gouvernemanta tamin'ny janoary 2024 ihany dia efa nandinika sy nanapaka ny PMO sy nanapaka ny PMO fanaraka amin'ny PGE io tao anatin'ny filan-kevitry ny teny amin'ny lapan'ny mahazo arivo koa satria tsy miova ny PGE dia tsy miova koa izany PMO enti manantanteraka azy amin'ny ankapobeny afaka mitondra fanitsina kosa ny premier ministre ary izay indrindra no mapety ny fanolorana eo anoloan'ny parlemanta ankehitriny satria hoy ihany ilay andininy 17 hoe raha misy fanovana goavana na modification fondamentale dia tsy maintsy atolotra eo anoloan'ny parlemanta koa izany ary afaka mitondra sosikevitra ny parlemanta ny premier ministre raha teo dia tsy niova fa Andriamatoa Antsain Christian ihany hoy hatrany ny teniny fehiny hoy izy dia tsy nisy fandikan-dalam-panorenana fa voahaja daholy ireo andininy rehetra ireo na mbola tsy misy gouvernemanta vaovao mitsangana azy ankehitriny dia afaka soamantsara manolotra ny PMO eo anoloan'ny rafitra mpanao lalàna na legislature vaovao ny premier ministre tamin'ny androny zoma 9 aogositra sy ny alatsinainy 12 aogositra 2024 ka izay ny fanazavana avy ao amin'izareo antoko izay mpanohana ny fitondrana izay mijoro ankehitriny manoloana ny olana izay mianjady amin'ny orinasa jirama ankehitriny dia naneho ny heviny inaivra olodinina nilaza mazava tsara izy tamin'izany ary nahitsy ny teniny fa tokony hiala na gasy na vazaha rehefa tsy mahavita azy hoy izy raha nanontaniana mahakasika any fijaliany vahoaka manoloana any resaka jirama sy ny délestage lava izay tsy misy fiafarana amin'izao fotoana izao resaka irsa indray izay niteraka resabe tamin'ity herinandro ity namoaka ny fanambarana ofisialy ny sampandraharahany hetra
fa mijanona ho roapolo isanjato ihany ny hetra alaina amin'ny karama. Diso araka izany ny filazana ny vaovao izay miparitaka eto seroa amin'ny mahakasika ny fiakaran'ny irsa ilay nilazaina hoe 500 isanjato satria tsy mbola nisy fanapahan-kevitra ny gouvernemanta momba n'izay resaka izay. Eo amin'ny resaky ny haratsin-dalana indray izay mampitaraina ny voaka maro amin'izao fotoana izao noho ny fitsoka an'izay haratsin-dalana izay ary efa hita manerana ny nosy moa izay haratsin-dalana izay dia nanapa-kevitra ny fanjakana fa hanamboatra sy hanarina ny lalam-pirenena izay RNT 12 izay mampitohy any vangaindrano sy ny faradofay. Mizotra araky ny tokony ho izy sy ny asa fanamboarana ny lalana RNT 12 izay mampitohy any vangaindrano sy faradofay. Mifanirandalana amin'izany ny fanamboarana ny tetezana sy ny terrassement ary ny fandrarahana tara sy fametrahana bitume. Ny lalana RNT 12A moa dia tsy voatery handalo RN 13 ihosy Betroka Ambovombe rehefa ho any Tolagnaro fa afaka mihazo any Manakara farafangana vangaindrano dia tonga any faradofay hatrany rehefa vita ity fanamboarana lalana manontolo ity. Araka izany dia tombony ho an'ireo izay mampiasa an'izay lalana izay satria manafaingana ny fahatongavana any faradofay ity fahavitany lalam-pirenena RNT 12A ity. Eo amin'ny resaky ny tsy fandriam-pahalemana indray dia voasambotra ny polisy ny mpanao sinto mahery sy ny mpitsitrona roro izay misa 10 teo Antovomadinika tamin'ny alarobia lasa teo iny. Lidina tena Antovomadinika ny polisy nisotry ny maraina ny alarobia hijery akaiky ny zavamisy manoloana ireo fitarainana maro voaray mahakasika ny fisian'ny mpanao sinto mahery sy mpanendaka ary ny mpitsinjona zava-mahadomelona eny an-toerana. Ka voasambotra tamin'izany ireo fololahy fa ny valolahy tratra ambodiomby teo ampitsindromana roro. Ikuizana amin'ny fanendahana kosa ny roa lahy amin'izy ireo. Nahitana fitaovana fampiasana amin'ny fandraisana roro ihany koa teny amin'ireto jolahy ireto. Midika izany fa tena efa manao ezaka mihitsy ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao mba hamongorana an'ireo mpanao ratsy rehetra sy ireo zay mialokaloka ao anatin'izay fanendahana sy ny sinto mahery izay. Ary ny amaranantsika azy dia ny fanehoan-kevitry ny Andriamatoa Hajo Andianianarivelo mahakasika ny raharaha politika sy ny raharaham-pirenena izay misy amin'izao fotoana izao. Ataonareo kilalaon zaza mihitsy ilay fiainam-pirenena. Roa herinandro lasa zay dia nangataka ianao Andriamatoa Saint Christian hoe ahemitra ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina satria mbola tsy tavatsangana ny gouvernemanta vaovao. Dia noraisin'ireo gouvernemanta efa nametra-pialana ihany ilay didim-panjakana mampiantso ny mpifidy. Tsy mitombina indray ane izay ilay fangatahana fanemorana ny fifidianana ataonareo fanaovana tsinontsinona ny fifidianana, fanaovana tsinontsinona ny commune izany ataonareo izany. Kanefa ianareo sahy miresaka décentralisation émergente hoy ny fanehoan-kevitry ny Hajo Andianianarivelo raha naneho ny heviny mahakasika ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao. Izay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadindro ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay alefa any amin'ny sisy tao matabatagazy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.